Faly miarabantsika rehetra mpanaraka izao fandaharana karakarainy ny fiandreketana ny fifandraisana eto amin'ny FJKM Ambohidately izao. Miarabantsika rehetra ary miaraba ny Ray aman-dreny Mpitarina izay tondra ny famelabelaran-kevitra amintsika androany. Tonga dia fanontaniana avy hatrany no apetrakintsika amin'ny Ray aman-dreny Mpitandrina eto amin'ny FJKM Ambohidately. Araka ny famelabelaran-kevitra farany teo dia izay mikasika ny tenin'Andriamanitra sy ny areti-mandringana, satria izany moa izao no iainan'ny firenena rehetra ary tsy afaka miala amin'izany isika eto Madagasikara, dia endrika iray hitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao ity areti-mandringana atsotsika hoe coronavirus ity. Azonao velabelarina kokoa amin'ny mpanaraka ve pasteur ny mikasika an'izay valiteny izay hoe endrika iray hitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao ity areti-mandringana ity. Misaotra mivoariny amin'ny fanontaniana, misaotra ny teknisiana mampita amintsika any amin'ny tokantrano koa izao fanontaniana na famelabelaran-kevitra izao. Ny lafin-javatra tahaka izao tokoa dia tena mampiato atsika amin'ny hazakazaka ary mampandiny teny. Na rehefa mandiny teny nefa ny fiangonana ka miato dia mametra-panontaniana amin'Andriamanitra sy amin'ny tenin'Andriamanitra izy, ny amin'ny hevitra ilay zava-mitranga. Betsaka tokoa no ataontsika hoe azo hamakina na hanazavana ho an'ny soratra masina ny jena izao lafin-javatra izao. Fizantoetra ve tena mety ho famaizan'Andriamanitra, ny fitsaran'Andriamanitra ve fampahirezana ve, fanavahana ve, sy ny sa tena hoe safidin'olombelona ka vokatry ny fahotan'ny olombelona koa ve, sy ny sisa rehetra. Fa anankiray izay ndresantsika tokoa tamin'ny herinandro lasany hoe ny valanaretina tahaka izao dia mitranga azo atao koa hoe Andriamanitra mitsara, Andriamanitra midina ary Andriamanitra manafaina mamangy izao tontolo izao. Mampatsiaro ny tantaran'ny tilikambon'ny Babela. Asa raha tadidin'ny voara ny tantaran'ny tilikambon'ny Babela ao amin'ny Genesis toko faraka 12. Azo atao hoe tena mamitina ny zavatra mety ho mitranga amintsika kehitriny raha teo koa io. Ny mitranga ato amin'ny tilikambon'ny Babela dia izao ny ezaka nanakatra an'Andriamanitra ny olombelona. Izany hoe toy ny nanao ditra zany izay nanakatra an'Andriamanitra izy. Ny civilisation rehetra zany ny civilisation mifandimby rehetra eto ambonin'ny tany dia tsy maintsy misy mandrakariva ny ataontsika hoe ny fotoana mahatampon'ny civilisation, ary avy eo izy dia mikorotsaka mirava indray. Ary ao anatin'ny tantaran'ny tilikambon'ny Babela ity dia ahitantsika izay olombelona tia hanakatra an'Andriamanitra izay. Any hafarany dia nidin'Andriamanitra amin'ny hitantsika amin'ny 5:5 nidin'Andriamanitra izany fahaizana, izany zany asan'ny tanan'ny olombelona zany, asan'ny tanan'ny olombelona izay noentiny naninana, noentiny izay nanohitra ny sitrapon'Andriamanitra. Ary dia nisakanan'Andriamanitra ny olombelona mba tsy hiopefy, ataonareo hoe mba tsy makany amin'ilay antsoina hoe des mesures, zany hoe mandeha makany amin'ny zavatra tsy tokony ho alay intsony, ka dia nidin'Andriamanitra atao amin'ny tilikambon'ny Babela nanakana an'izay. Sanatriany vava tsy hoe mampitovy lay zava-mitranga kehitriny tsika amin'ny izay valanaretina misy ankehitriny, fa fantatsika fa izao tontolo izao ankehitriny dia miditra ao anatiny zay des mesures zay. Ary makany izay ataontsika hoe toetra izay miopefy ary amin'ny sehatra maro samihafa dia ahitantsika an'izay. Ohatra ny hoe eo amin'ny lafin'ny finoana ohatra
milafiny ara-panazy ny resantsika ny zavatra nitranga dia izao reo amin'ny tantarany Kaina sy Abela rehefa novonony Kaina Abela tsy tokony adonontsika fa raha miteny hoe Kaina sy Abela tsika dia aza mieritreritra hoe Kaina olona sy Abela olona ihany io fa tena civilisation mihitsy io zany hoe tena toetsaina mihitsy nisy any civilisation zay civilisation zay asehon'ilay hoe Abela ary nisy kosa ny civilisation zay aseho an'ilay hoe Kaina. Ny civilisation aseho an'ilay hoe Kaina dia io iainantsika ankehitriny io zany hoe sédentaire zany hoe lay olona zay mioropaka ka lay olona tsy mahatsiaro mpivahiny eto amin'izao tontolo zao. Ny civilisation ny Abela dia civilisation zay mahatsiaro hoe mpivahiny eto amin'ity tany ity, toerana fandalovany ity tany ity, toerana zay tsy iainana mandrakizay ity tany ity. Ary izay civilisation fanohitra amin'izay dia ny civilisation ny Kaina, ilay civilisation mieritreritra fa fonenana mandrakizay eto amin'ity tany ity, ary civilisation lay mioro-ponenana eto amin'ity tany ity tsy tokony adonoina fa ny dikany teny hoe paroisse zay ampiasaitsika fiangonana ilazana ny hoe fiangonana dikany teny hoe paroisse paroika amin'ny teny grika dia milaza hoe karazan-drazana lay fivahininy olona lay rehefa amin'ny teny hoe paroika na paroisse tika zany dia ny ao an-tsaina dia ny hoe ny olona zay mivahiny any amin'ny toerana anankiray zay tsy anazy. Ny tena ny avy zany dia ny hoe misy vahiny anankiray mivahiny miala sasatra na mamangy ny tany grika dia lay séjour lay fotoana andalovany any iny inona ntsony hoe paroika zany hoe ataovy tsaratsara zany zo ohatra hoe Ivoire mandeha makany Frantsa izay tsy tanin-drazanao fa mivahiny any ianao vetivety dia izay fivahinina ho any vetivety zay ny antsoina hoe paroisse. Ny dikan'izany dia na ny fiangonana zany ao anatin'ny tena iantsona ny teny hoe fiangonana dia tena hoe mahatsiaro hoe mpivahiny etỳ amin'ity tany ity. Ny tany zany amin'izay fotoan'izay dia tany zay natao hivahinina saingy tsy hoe hivahinina ho potehana akory fa hivahinina tandremana. Tsy misy hafa amin'ny hoe raha mivahiny amin'ny toerana anankiray ianao dia manaja sy mitandrina satria tsy anao ilay izy fa mihindrana ianao dia tandremanao fa tsy simbanao. Fa ny olombelona kosa ny civilisation ny Kaina dia rehefa mipotra ny civilisation marina amboniny tany nanomboka tamin'ny andeha ataontsika hoe tsaroantsika dia ny civilisation égyptienne, ny civilisation greka, ny civilisation persiane dia ny ankehitriny moa zany ny civilisation zay misy antsika ny gréco-romaine ny tombiasy ny civilisation kristianina ankehitriny judéo-chrétienne dia rehetrarehetrany dia tandrefana zay aintsy ankehitriny io zany misy koa ny civilisation tatsinanana zay misy neny sinoa isan-karazana fa izao reny civilisation rehetreny dia niorina tamin'ilay ataontsika hoe civilisation ny voizana antsona hoe Kaina lay mioro-ponenana ary na inona nefany dia izao ny toetsaina tahaka ny civilisation ny Kaina zay na azoko ilazana azy lay sédentaire zany lay hoe mioro-paka eto amin'izao tontolo zao dia mefara mandrakariva amin'ny fanontolo-tsampy zany hoe lay ny civilisation zany rehefa mafiorina eto amin'ity tany ity dia ka manadino ny fivahininy eto amin'izao tontolo zao manadino hoe toerana zay tsy honenana mandrakizay ity dia lasa manompo sampy izy. Ary itsika ankehitriny raha mijery zany zao civilisation iainantsika zao dia efa azo lazaina hoe tonga amin'izany tapony zany civilisation zany tsika ka manomboka mikorotsaka anankiray amin'izay endrika isotrany zay fikorotsana zany civilisation zany zao zavatra iainantsika zao. Mampatsiaro ny bokyny Genesis ty hoe dia nidiny Jehova. Nidiny Jehova tsy hoe hikapoka zay eo fa nidiny izy hiaro ny olombelona tsy hanimba ny tenany sy hanimba ny tany sy zay rehetra asan'Andriamanitra. Mety mitentsika amin'ny boky Genesis amin'ilay hoe tapon'ilay civilisation zany lay tilikambo ny Babela fa Andriamanitra nidina tsy hoe nitondra karavasy zay moa zany izy zay Andriamanitra fa fitiavana ny antony tian'Andriamanitra teo mba hahatonga ny olona tsy hanimba ny tenany, tsy hanimba ny hafa, tsy hanimba lay asan'Andriamanitra.
ary de azo everina ho zany zao zavatra mitranga rehetra efa tena betsaka loatra ny endrika fanompotsampy na endrika fialana amin'Andriamanitra zay hita eto amin'izao tontolo zao ka mahatonga an'Andriamanitra nanapa-kevitra zay hamefy ny olombelona ary hitantsika fa tsy mahavita na inona ny trano mezimezina amin'ny fiarakodia milaza fahanginana mihitsy milaza hoe tena fiatony ilay civilisation mihitsy tsika miresaka zao raha zay no azy hijerena azy ka dia azo lazaina hoe zay lay fotoana fandinihitena zany zao ka fotoana natsapana hoe midina Andriamanitra ary midina zay mampiato ny olombelona amin'ity zavatra lalovany sy ataontsika hoe toe-pote te hanakatra an'Andriamanitra amin'ny lafiny ahoana fa kapanahany olombelona foana angeny ny hoe te hitovy amin'Andriamanitra de tsy takaty ny olombelona ny ataontsika hoe ny fitiavan'Andriamanitra azy fa everiny hoe te hitovy amin'Andriamanitra ny tanjona amin'ny fiainana eto nefa dia ambarany Genesis fa Andriamanitra de te hidina hitovy amin'ny hidina zay mony tsarotsika Andriamanitra de nidina anapitovina amin'ny olombelona ny olombelona kosa de te hiakatra anakatra an'Andriamanitra ny tena kristianina de zao tsy miakatra manakatra an'Andriamanitra koa ny zava-dehibe fa midina ao anatin'ny fanetretena mamantatra ny tenany eto amin'ity zao tontolo zao zay men'Andriamanitra ity. Iny ary pasteur inona avy ireo endrika fanompotsampy moderna hitantsika iainantsika amin'izao vanim-potoana izao raha zay no famelabelarana mikasika ny endrika izay tsaran'Andriamanitra izao tontolo izao rakaraky ny iraketany fo eto amin'izao tontolo zao no mahatonga azy moramorona makany amin'ny fanompotsampy ary saika ny civilisation natanjaka rehetra zay nyhevitra izao tontolo zao tena toerana fonenana mandrakizay ka nyhevitra ny tany ho tena anazy de nyrona tany amin'ny fanompotsampy avokoa ny egyptiana ny grika ny persiana ary reo rehetra zay hitantsika no zany de tsy lavitra n'izany akory zao civilisation hainantsika zao hoe civilisation zay naorina tamin'ny alalan'ny fiavahana kristianina civilisation judéo-chrétienne tsika tsy tokony atolono zany fa nefa misy fivorindarana be dehibe tokoa ka misy endriky ny sampy fe hitany anatin'ny fiarahamonina misaotra ny fanontany dia farafakeliny ny entina mamaly amin'ny voary sy nitsika pieno de farafakeliny ny telo mazava be ny voalohany de izao jerena amin'ny lafiny ara-tantara moa zany ijerentsika azy tsika tsy hijery amin'ny lafiny hoe ankehitriny ihany fa jerentsika amin'ny lafiny ara-tantara voalohany de izao raha jerentsika no amin'ny soratra masin'ny testamenta taloha dia ny Andriamanitra tena nalaza sy ny fanohitra tamin'ny vavahana tamin'ny Andriamanitra Abrahama Isaka ary Jakoba de Andriamanitra tsoina hoe Bala hitatsika hatramin'ny andron'ny Elisy io hatramin'ny andron'ny fotoana rehetra ny testamenta taloha de nisy io Andriamanitra tsoina hoe Baal io ary saika niova endrika fotsiny izy io niova anarana fa tsikelikely de fa le toetrany io ilay Andriamanitra ny fahavokarana Andriamanitra zay atao hoe Andriamanitra ny fahavokarana zany Andriamanitra zay topoin'ny olona amin'ny alalan'ny fijangatsangana masina tamin'ny fotoana andro amin'ny alalan'ny fitondratena tsy mendrika nanompoana azy ary miova endrika daholo amin'izay na ataontsika hoe karazan-drazany tsy ny fanalavitra tamin'io Baly io daholo ny Andriamanitra tamin'ny potatra teo ariny ohatra hoe rehefa tonga ny civilisation grika de nisy Andriamanitra tsoina hoe Bacchus zay Andriamanitra ny voaloboka sy ny fahavokarana de rehefa tonga indray rehefa avy eo ny Romanina de nisy any Dionysos izay Andriamanitra zay zanak' Zeus zay Andriamanitra ny ataontsika koa hoe Andriamanitra miavaka Andriamanitra ny nofa zay na azoko ilazana Andriamanitra ny fahafinaretana ka tsika miresaka zao zany de niovanarana fotsiny ihany lay izy fa raha am'izao tsika miresaka zao de endrika nympony endrika ataontsika hoe tanjon'ny fiainan'ny olombelona ankehitriny mihitsy ny fitadiavana ataontsika hoe fahafinaretana ny fitadiavana zany hoe fahafinaretana ary misy
filôzofia toetsaina zay nitranga teo anatin'ny fiarahamonina tamin'ny taonjato fasiambiny folo faharoapolo antsony hoe materialisme dia toetsaina zay manao zava-dehibe moa zany ny zavatra hita maso iny tsika hivitra fa efa tsy dia zay intsony ntsika olombelona zao voary fa mirona amin'ny akany antsona hoe hédonisme azay io resantsika fanompontsampy io iny antsony hoe hédonisme antsony hoe hédonisme dia ilay avy amin'ilay filôzofia avy amin'antsony hoe hédonisme fitiavana filany nofo sy fahafinaretana ka ny tanjon'ny olona dia izao lasa tanjon'ny civilisation ankehitriny dia zao ianantsika izao dia mirona tafahoatra loatra any amin'ny fanompoana ny fahafinaretana ary tsy manao zavatra ny olona raha tsy mahafinaritra azy nybaiky ny olona zany ankehitriny dia la civilisation antsika zany dia lasa fakafizana loatra ilay zao tontolo zao ka lasa tsy fanompoana intsony an'Andriamanitra fa fanompoana fahafinaretana fanompoana lay fakafizana ny fiainana eto amin'izao tontolo zao ary io nefa nanafarany Jaona apôstôly hoe anaka aza ty na aza makafy tenen'ny apôstôly Paoly koa aza hoe aza misakaiza amin'izao tontolo zao ka lay endrika fanompontsampy zay metrahany voary fantana ankehitriny dia ilay fanompon'ny olombelona ankehitriny lay ataontsika hoe filan'ny nofo tafahoatra miseho amin'ny endrika maro samihafa zany lasa topoin'ny olona zany ny vatana raha ohatra ka jerena tsara tamin'ny vanim-potoana antsoina hoe antiquité zany hoe tamin'ny vanim-potoana antsoina hoe antiquité dia nandeha ataoko hoe tapany voalohany tsy maninona tamin'ny moyen âge dia na farapara moyen âge koa azy dia ny atao hoe olona dia nomena toerana ny fanahy menatsoina raha ohatra ka raisina ny famaritana ataoko hoe famaritana ataontsika ankehitriny efa famaritana Descartes hoe ny olona dia saina vatana fanahy dia raha ohatra ka jerentsika tsara zany hoe ny olombelona ka vatana saina fanahy dia ny vanim-potoana tamin'ny vanim-potoana tenatena ny moyen âge dia ny olombelona dia noheverina hoe tena nahazo toerana ny fanahy ary namarytsika tamin'ny vanim-potoana zany ny vanim-potoana ny moyen âge hoe inona atao hoe olona dia ny olombelona dia manam-panahy mivavaka manana fifandraisana amin'Andriamanitra tsy natao zava-dehibe loatra lay olombelona vatana lay olombelona saina ary io no ataoko hoe hitovitsika tamin'izany fotoana zany malagasy dia tena mieritritra mihitsy hoe ny fanahy no olona ary veriko hoe tena zany dia tena fahendrena tsy tokony ho arian'ny malagasy mihitsy na inona ny hoe ny fanahy ngeny olona fa aty aoriana rehefa anazava ilay fanompontsampy mantsika amin'ny toe fanazavana fanompontsampy dia aty aoriana rehefa mipotra ny science mipotra zany nomboka ny taonjato fafito amby folo farafarany fito amby folo valo amby folo sivy amby folo ka nipotra nantsony hoe taonjato ny fahazavana siècle de lumière dia lasa nahazo toerana nantsona hoe ny olombelona saina ka raha metraka fanontaniana zany dia manao hoe iny nantsona hoe olombelona dia somary le latsa-dranja kely indray lay olombelona fanahy fa nianahazo toerana lay olombelona saina ka ny hoe veretina ka nipotrany hoe nantsona hoe olon-kendry dia zay olona manam-pahalalana mahalala fomba mamaky boky manakolontsaina na culture mahafantatra ny manodidina azy mazava ho azy nipotra tamin'ireny université lanjany diplôma lanjany fahalalana lanjany antsona hoe fahalalana akademika sy ny sisa rehetra fa aty aoriana amin'ny taonjato ianantsika izao dia inona no nitranga lasa tsy lay olombelona vatana intsony tsy lay olombelona saina tsy lay olombelona fanahy intsony tsy lay olombelona saina intsony mahazo toerana fa lay olombelona vatana tsika miresaka izao zany dia izao lasa raha miteny manao hoe inona ny atao hoe olombelona dia eo ny saina eo ny fanahy fa ny tena andranin'ny olona ny fotoanany dia ny vatana marina fa tsy azo sarahana hoe inona moa zany ny olombelona saina inona ny olombelona vatana inona ny olombelona fanahy fa mirafitra ho ray ihany saingy bebe kokoa ny andanin'ny olona ny fotoanany ny anompon'ny olona ny vatany no ny anompon'ny olona fanahy
bebe kokoa ny ezaka ataon'ny olona amin'ny anom-pon'ny olona ny vatany noho ny anom-pon'ny olona ny sainy ohatra lasa tsy mampanina ny olona na dia tsy mahafantatra na inona amanodidina azy izy rehefa tsara pika sy tsara tare ohatra zany hoe hitantsika kehitriny famorona amin'izany antsoina hoe fanompotsampy zany izao tontolo izao ary zay mahafetsy an'ilay fanompotsampy tsy tena hita miariary izy tsy tena hita miariary tahaka hoe io bala tamin'ny Aroa Testamenta taloha na io Bacchus tamin'ny andron'ny Romanina na fa miafina ny ambadika na ambadika ilay civilisation lay toetsaina hoe manompo vatana manompo fahafinaretana manompo amin'ny bala na manompo amin'ny Bacchus amin'ny endrika tsy mivantana ankely izao tontolo izao hoe ary zay le hoe Andriamanitra midina kehitriny satria lasa tafiditra any amina démesure na any amin'ilay mihoatra ny tokony ho izy lay olombelona kehitriny lasa tompony ny zavatra nataon'Andriamanitra tompony ny vatana ohatra hitantsika zao tsika mahita fa ny fivoakan'ny ny toetiny zavatra mitranga eto ambonin'ny tany dia saika mirona makany amin'izany na ny fitafy fanompoana ny vatana tsy ratsy akory ny vatana mazava ho azy Andriamanitra na raha tsisy vatana ny olona dia ny anjely tsisy vatana fa men'Andriamanitra vatana ny olona zava-dehibe ny vatana tempolin'Andriamanitra izy fa tsy amin'izay mahatempolin'Andriamanitra zay no anaovan'ny olona azy fa amin'ilay endrika tompon'ny olona ka mahatonga lay olona lavitra n'Andriamanitra ohatsika izay ny voalohany endrika fanompotsampy mba nyfantany hoe endrika manahoana moa zany lay civilisation nainany olombelona ankehitriny ka mahatonga an'ilay hoe mahatonga n'Andriamanitra toy ny mampiato antsika ary mahatonga n'Andriamanitra toy ny tsara hoe aizarynareo zany dia ny fantanina faharoa dia ty hoe inona koa ny endrika dia ny faharoany mahamoana tena civilisation nainantsika kehitriny zany tena civilisation zay tena anjakany mamona averin'ny tompo ao amin'ny filazantsara mamona dia raha tsorona dia lay fanompona arena ary raha tsorona dia ao ambadika izao civilisation antsika izao zany miafina ao ambadika izao ambadika ilay antsoina hoe société de consommation satria zay ny azo lazaina hoe ataontsika hoe fomba fampiasany mamona ny zavatra rehetra dia vidina ny zavatra rehetra dia azo vidina ny zavatra rehetra dia azonao atao rehefa eo aminao ny vola ny zavatra rehetra dia tonga eo aminao rehefa eo ny vola ary hitantsika fa na fanjakana io na fiarahamonina io na fiainam-pianakaviana io na inona dia saika mahazo toerany mamona ary mahafetsy any mamona dia izao mahafetsy azy dia izao miafina ao ambadiky ny fahafahana izy zany hoe ny antsoina hoe fahafahana ny fahafahana voiziny mamona ka raisin'ny kristianina ankehitriny na dia raisin'izao tontolo izao ankehitriny dia ny hoe ny antsoina hoe afaka ianao dia enao afaka mihinana zany hoe lasa amin'izay fotoan'izay lasa ataonareo amin'ny teny frantsay hoe liberté médique à consommer fa tsy zay angina antsoina hoe fahafahana ny antsoina hoe fahafahanao misoratra masina ankehitriny tsy hoe fahafahanao mihinana fahafahanao misakafo fahafahanao mitafy fahafahanao mandeha milomano zany rehetra zany vokatra ny dikany fa tsy zay akory ny tanjony fahafahana fa ny endrika isehoany ilay fahafahana zay fa tsy tanjony ilay fahafahana nomen'Andriamanitra akory zay le fahafahana barana ny tenen'ny Paoly amin'ny Galatianina ny hoe tandremo sa hoentinareo manaraka ny nofo ilay fahafahana kanefa ilay mamona dia miafina ao ambadika le hoe fahafahana hoe azonareo ataony zavatra rehetra ka itsika amin'ilay zao zany dia topoiny izao tontolo izao mihitsy lasa mianjaka eto amin'izao tontolo izao tafa oatra loatra mamona dia saika hita misehatra maro samihafa saika amidy avokoa saika vola avokoa no resahana amin'ny sehatra maro samihafa zay ataontsika hoe iainana eto amin'izao tontolo izao ary io no azo lazaina hoe mahatonga ny tompo midina satria tena mankany amin'ny des mesures tsika amin'ny lafiny arena tsika aza mandrefy olona dia mandrefy ny antsoina hoe fahombiazana amin'ny vola lazaintsika fa tafitany olona rehefa manam-bola lazaintsika fa mandroso ny ekonomin'ny firenena rehefa manam-bola zany hoe lasa fitaovana andrefesantsika mihitsy maridrefy andrefesantsika ny antsoina hoe fahombiazana ny vola lasa ny maridrefy ny mamona no manjary maridrefy na dia pino aza tsy mandrefy intsonytsika ny amin'ny hoe
fiainana ao anatin'ny fahataoranan'Andriamanitra na rehefa fombiazana na fiainana ao anatin'ny fitiavanamana fa fiainana ao anatin'ny hoe vola no mibaiko zao tontolo tsy hoe ratsy ny vola fa ny fitiavam-bola io le tenen'ny Paoly io le mamoana etrika faharoa zay terenantsika manao hoe tahaka ny any amin'ny tilikambo Babela miakatra ilay civilisation dia tonga amin'ny tapony izy zao ka mila mandeha ny tenitsika mba tsy enjery mba tsy hanimba zavatra ny fahatelo zahay ataoko hoe endriky ny fanompontsampy ankehitriny dia César inona ilay César Andriamanitra César tao amin'ny fanjakana Romana dia tena Andriamanitra ny tompon'ny olona Kaisara tanao izay mahatonga ny tompo teny hoe ataovan'Andriamanitra omeo an'Andriamanitra zay Andriamanitra dia an-Kaisara zay an-Kaisara izany hoe tena tamin'ilay denari iny zany le hoe le fantaina napetraky ny mpamoradalana tamin'i Jesosy na hoe tokony andoetra ho an-Kaisara fa zahay dia Jesosy ny teny hoe loava an-Kaisara zay an-Kaisara n'Andriamanitra zay n'Andriamanitra dia ao ambadiky lay denari iny misy sarin'ny César dia tena César tena nytompoina mihitsy inona ny hoe César tsika resaka sao dia mbola mitohy foana ankeny fanompon'ny olona ny César fanompon'ny olona fahefana ary marina tenyilay filôzofy anankiray izay filôzofy allemand antsoina hoe Nietzsche nanazava manao hoe zary Andriamanitra vaovao sy tompon'ny olona ankehitriny ny antsoina hoe état ny antsoina hoe état zany ary ndraindray hita izy io lasa everina fa ny état na ny fanjakana ndraindray no ary misy firenenany zany lasa ny everina hoe ny mamany olana rehetra lasa hoe ny état no lasa toy ny sampy mihitsy ndraindray amin'ny firenena sasany rahatra niaina zany ty tao anatin'ny taonjato niainantsika ity nisy ny ataontsika hoe ny nazisme PTP ireo zay tena mihitsy hoe lasa fanompontsampy ilay fanjakana lasa neverina hoe mamany olana rehetra lasa everina hoe vaolana amin'ny zavatra rehetra mamelona mikarakara ka adino lay Andriamanitra pahary dia tsika manao hoe misy fivindarana tahaka izany eto amin'ity zao tontolo zao iainantsika ity ka mamaly fanantaina hoe misy ndraindray mantsy kristianina ankehitriny mieritreritra hoe satria betsaka ny fiangonana ekena fa betsaka mitondra filazany tsara fa ao ambadiky le civilisation raha tsy miafina isika raha tsy miambina isika dia misy miafina lay sampy moderne lay toetsaina izay tsy mivandravandra be itsony hoe ity sary vongana sarin'ny César na ity sary vongana sarin'ny Mamona fa ao ambadiky le civilisation dia misy toetsaina sy toe-panahy mampanalavitra ny olona an'Andriamanitra ka mahatonga an'Andriamanitra midina tahaka an'izao boky ny Genesis zao hoe midina Andriamanitra mitsara ary midina Andriamanitra mamanga manao hoe ry olombelona ho aiza ianao zany so pitehinao la endrika Andriamanitra so pitehinao lay olombelona zay tian'Andriamanitra ary farany aza mapetrretra be amin'izao androantsika zao vara dia lay filôzofia antsoina hoe transhumaniste ny filôzofia antsoina hoe transhumanisme zany dia izay ay tompoiny zao tontolo zao tsika am'resaka zao dia izao ny filôzofia io dia manome toerana ny hoe Andriamanitra ny olombelona no ivony zavaboary ary zay tsy diso amin'ny lafiny ilany fa tena diso tanteraka raha jerena amin'ny soratra masina Andriamanitra no ivony zavaboary any Jehova ny tansy zay rehetra eo aminy fa ny olombelona dia mpitantana gérant nomen'Andriamanitra izy hitantana n'izao tontolo zao zay an'Andriamanitra ka ampamoahan'Andriamanitra amin'izay mbola ny tantanana n'izao tontolo zao ka ny olombelona ankehitriny dia mivoy izay hoe transhumanisme zay anio ny heverina fa ny olombelona dia tena mifezo rehetra zao ary na dia azay io filôzofia io mahatonga antsika zay nazoko ilazana azy miditra lalina mihitsy amin'ny ataontsika hoe antsoina hoe aina amin'ny bioetika inona ny dikany ohatra zao metra-panontaniana azo atao ve manalaza sa tsy azo atao raha ohatra ka jerena amin'ny civilisation tranainy zany amin'izay nitezana antsika
dia tsy hanao zany tsika hoe antsy tsy azo atao zany fa raha ohatra ka jerena ivelany zay nitezanantsika zay tsy hanokatra adevitra hafa kory afa azo lesahany zany fa raha tena jerena amin'ny civilisation ny transhumaniste dia ny hoe azo atao zany satria tsy mitovy ny antsoina hoe fahafahana amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fahafahana amin'ny filozofia transhumaniste zay voizina maneran-tany ankehitriny io ny fahafahana zay tenena tamin'izany fotoana zany dia ny hoe amin'izao fotoana zao no inona ny hoe fahafahana dia za ny tompony vatako anaty vatako ty dia zay tiako anaovana anyty tiako ampiaingona ohatr'izao izy dia ampiaingoko tiako ataoko ohatr'izao ny voloko dia tiako atao ohatr'izao tiako ovana ho lehilahy izy ty dia ho azoko ovana lehilahy tiako ovana vehivavy izy ty dia azoko ovana vehivavy zay raha ohatra ka jerena amin'ny filozofia transhumaniste tsotra fotsiny dia tsy diso izy akory fa raha ohatra ka tena jerena amin'ny hoe hevitr'Andriamanitra sy ny amin'ny planin'Andriamanitra ny amin'ny baiboly dia tsy maty zay no antsony hoe fahafahana tsy anao ny vatanao tsy tompony vatanao ianao fa ny vatanao dia an'Andriamanitra ary raha an'Andriamanitra dia tantaninao araka ny sitrapon'Andriamanitra fa rehefa niala tamin'Andriamanitra ny olona dia ilay civilisation dia io fa mamaritra toe-tsaina vaovao ary fahafahana vaovao zay miala amin'ilay baiboly dia zay mahatonga antsika mahatonga ilay fiarahamonina ohatran'io sahatsika ny manao zavatra mihoatra ny fefy zay efa napetrak'Andriamanitra na momba ny ainy io na ary mamarana an'ilay izy ihany hoe hoy ny tompo eto amin'ity Genesis ty hoy ny tompo manao hoe amin'ny Genesis toko faharazabeny folo andiny fahenina ary hoy Jehova indro iray ny foko iray ny famononana raha ohatra zao ka mijery mamaika tsika dia kinona moa no maharatsy an'izany iray ny foko zany hoe lay iray ny foko dia iray ny olona fa nahoana kainy tsy nakasitrahan'Andriamanitra zany inona ny tsy nakasitrahan'Andriamanitra hoe iray ny foko hoe tonga iray zao tontolo zao ary iray ny fiteny le mondialisation nge io io nge io zany hoe io tsy nakasitrahan'Andriamanitra io tsy unité lay zavatra resahana tao amin'ny Genesis fa uniformité zany hoe ny zavatra ataon'ny olombelona zany dia tsy fampiraisanaina akory fa fanerenany olona ho mitovy daholo ary zay nefa civilisation na ianantsika io misy aza ho fono ny hoe tanjona ny hoe apiditra pusy atao ohatran'izao angano moa zany asa tsy fantatro fa zany rehetrany dia ao anatin'ilay Genesis toko faharazabeny folo tafa oatra loatra mitady hanimba zavatra tsika lasa kendrentsika hoe ho atao iray zao tontolo zao fahefana tokana mpitondra tokana zao tontolo zao io iray ny foko io hoe zao tontolo zao mihitsy no rafitra anankiray no mitondra n'izao tontolo zao kanefa tsy zay ny planin'Andriamanitra ny fahasamihafana dia tena avy amin'Andriamanitra fahasamihafana saingy tsy izay fahasamihafana mampifandrafy na fahasamihafana mampifanolana fahasamihafana amin'ny resaka ady fa fahasamihafana izay mampiompona zay le unité zay ny tadiavin'Andriamanitra fa tsy uniformité akory tsy terena ny olona ka hoe atao endrika ivelany fotsiny lay fampiombona fa tena firaisampo mihitsy eo anatrehan'ny izany rehetra zany ny sampy rehetra zany zao pasteur tsy navahan'ity olan'ny valanaretina mandringa aneran'izao tontolo zao ty ahoana kosa ary ny andraikitry ny fiangonana sy ny toe-tsaina tokony hoentin'ny fiangonana miatrika izao zava-doza izao mamperitreritra mamaly fantanitsika moa dia ny soatra masina ihany arak'izay resantsika teo hoe inona moa zany no tokony andraikitry ny fiangonana ny fiangonana dia manana andraikitra ataoko hoe telo lehibe amaha-fiangonana azy tamin'izay nanaovany na tamin'izay nananganany Kristy azy tamin'izay nanirahany Kristy amin'ny fiangonana tao amin'izao tontolo zao mandehanany amin'izao tontolo zao ianareo dia atovy mpianatra ny firenena rehetra toleo ny filazantsara iaino ny fifankatiavana dia azo fitinina ao amin'ny alafinjavatra telo lehibe ny andraikitra ny fiangonana ny andraikitra voalohany na ny fonction ny andraikitra ny fiangonana voalohany indrindra dia izy mpaminany ny fiangonana
ka everiko hoe manoloana n'izany zavatra rehetra zany a zany hoe zao tontolo zao efa niala tsy kelikely tamin'Andriamanitra tsy lay izao tontolo zao olona tsirairay akory fa la civilisation mihitsy la civilisation zany hoe lay fahendrena mitondra n'izao tontolo zao lasa tsy fahendrena miorina amin'Andriamanitra intsony fa lasa fahendrena miorina amina filozofia hafa mihitsy dia tsotra be tsy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra ihany mitory ny firazantsara ny fiangonana ary ny fiangonana dia tsy tokony atoritory tsy tokony hovariana tsy tokony miala matory amin'izao tontolo zao fa tokony fony fiangonana manao lay andraikitra izay mampaminany azy mitory dikany hoe mpaminany eo a dia mampahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ary mamaky batsilana ary rehefa mpaminany a dia tsy mitakosina amin'izao tontolo zao ary rehefa mpaminany dia mety miaritra fanenjehana rehefa mpaminany dia mety miaritra zavatsarotra rehefa mpaminany dia mety mandalo zavatra maro isan-karazany amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra dia izay ataoko hoe fonction prophétique zay ataoko hoe tena adidi ny fiangonana mihitsy zay mampaminany azy zay voalohany entin'ny fiangonana miatrika an'izany zao nandray io adino fiangonana nandray no nitoejahatra maro samihafa dia adino zay le fiangonana mijoro ho mitory ny tenin'Andriamanitra mampahafantatra ny tenin'Andriamanitra misehatra maro samihafa zay fa ny faharoa zay andraikitry ny fiangonana ry voary dia ilay ataontsika hoe mahampisorona azy tsy hoe lay fisoronana moa marimarina kokoa lay fiangonana zay mbola manohy ny asa mpisoronana tsy asa mpisoronana hoe nataon'ny Kristy akory tsy amin'izay endrika izay fa le hoe vavaka ny fiangonana zany dia tokony mandoalika amin'ny vavaka zay dia tena mbola adidin'ny fiangonana ny fiangonana dia manana adidy amin'ilay antsoina hoe intercession zany hoe tokony mandoalika amin'ny vavaka ho azy zao tontolo zao ny fiangonana rehefa mamangy amin'izao tsika miresaka zao raha mamangy reny monastère reny ianao katolika na toeram-pivavahana protestanta maro dia tokony mahita fitokanam-bavaka ndray maka nisy mpianatra tsy mety adiniko mihitsy nisy mpianatra iray zanako tato Ambotately dia nanao raha tsy diso master angambany izay tamin'ny teny allemand teny université dia lay nanaovany an'ilay fikarohana lay masterany zany a dia mikasika ny ilay fiangonana anankiray tsy tadidiko tsara lay anarana izy teo église Saint-Jean ngamby izay raha tsy diso raha mbola misy io fiangonana io tsy saroko tsony ny anarany tsy tadidiko fo zany fa ao lay fiangonana atao Berlin dia izao lay mémoire an'ilay mpianatra nandritra ny fotoana izay nandritra ny fotoana zany tao Berlin rehefa niditra rehefa resy ny nazi zany tamin'ny ady lehibe faharoa dia mizaraina roa i Allemagne mizara roa moa zany Allemagne ho Allemagne andrefana sy atsinanana dia ina no tranga nisy olona vitsivitsy tao Berlin tsy mihoatra ny 10 raha fitadidiko n'ilay mémoire dia tsy mihoatra ny 10 ary tokam-bavaka atao anatin'ilay poste kely tao amin'ity fiangonana protestante tao Berlin nanao hoe ndao tsika hitokana hivavaka isaka ny alatsinainy hivavaka tsika isaka ny alatsinainy a ka ny olona moa ny arsiva tsotra ny antsika ty nanotory teny tamin'ny alady a tsy tadidy tsony irana atao tamin'ny fetin'ny taranaka tsy tsaroana tsony fa ny vazaha tena voasoratra mihitsy hoe ianina ny tarika fotoana ianina ny vavaka dia nisy arsiva be zany io dia io no nampiasain'le mpianatra mahafinaritra be le nataon'le zaza dia navoaka n'ilay fikarohana dia le olona folo reo zany nandry isan-kerinandro na latsaka kely na metra kely tsaroko dia isan-kerinandro izao isaky ny alatsinainy maraina dia mivavaka atao amin'ny postany tao amin'ny fiangonana io nivavaka manao hoe tsy sitraponao Andriamanitra ny vakisa ny firenena ho anankiroa tahaka izao fa firenena anankiray ty dia mivavaka izay hoe ndray andro any tsy maintsy ho avy ny fotoana hanakambananao an'ity firenena ity ho firenena anankiray any amin'ny taona 1900 sy 1970 zany nitsangana zany vondrom-bavaka zany
alefo sara-tsaina hoe ty amin'ny farany taona 20 tafatambatra ho firenena anankiray Alemana. Iza milaza fa tsy noho ny vavaka nataon'ireo olona vitsivitsy ireo na tonga meny azo jerena hoe eo ny lafiny géopolitika eo ny lafiny économique mety anazavana an'izany fa iza no milaza fa tsy valim-bavaka ireo olona vitsy kely nandohalika amin'ny vavaka isaky ny alatsinainy tao amin'ny fiangonana na tonga n'ilay firaisan'ilay firenena ho tokana anankiray. Tiana tenena dia hoe ndraindray tsika azo mifakapanana zao tontolo zao voara ka mieritreritra foana manao hoe tsy vavaka raha tsy zavatra miezinezina mameninkanja. Tsy atao hoe vavaka raha tsy zavatra atao hita sy fantatra hoe mameninkanja. Satria zay dia efa fakapanana zao tontolo zao a. Satria fakapanana zao tontolo zao dia fakapanana fahalebiaza méga. Dia ndraindray koa azon'izany fakapanana zany koa ny fiangonana. Hoe raha tsy be olona tsy atao hoe mipoke méga satria zany ny toetsainy zao tontolo zao a méga construction méga daholo ty rery ty hypermarché manao zavatra koavana be ary raha tsy be olona raha tsy mahavory vahoaka tsy zay tsy atao hoe ary marodre fiara ndraindray handrefesantsika fahombiazana hoe be olona ve tao tsisy olona tao dia amintsika rehefa tsy be olona dia tsy nahomby zay fa rehefa vory olona sy mameno stady mameno zavatra ohatr'izany a zay nantsona hoe iza milaza fa marodrefon'Andriamanitra zany marodrefony zao tontolo zao nge zany zay le toetsainy zao tontolo zao am'lay hoe mega hoe mampiseho hery mampiseho fahefana ndraindray azon'izany fakapana zany na dia ny fiangonana aza fiza milaza fa tsy le vavaka nataon'le olona folo tao anatin'ilay posi-trano keliny ny valian'Andriamanitra. Tena tenena manao hoe tsy tokony anadino ny fonction ataoko hoe io andraikitra mahampivavaka koa ny fiangonana amin'izao andro zao. Ny adidin'ny fiangonana fahandroa zany manoloana ny toejavatra ny fanontotsampy zany dia ny vavaka anaka. Tsy misy afa-tsy ny vavaka ny faharoa. Mandohalika amin'ny vavaka tahaka ny Daniel, mandohalika amin'ny vavaka tahaka n'ireo mpanompon'Andriamanitra maro samihafa ny fiangonana. Ary fahatelo dia ny fonction sociale na hoe ny fiangonana amin'ny lafiny fahatelo dia tsy tokony adinoina fa manana adidy koa ara-tsosialy ao anatin'ny fiarahamonina. Manana adidy ara-tsosialy izy. Inona hoe fonction sociale amin'ny fiangonana hitantsika vakiona san'ny apôstôly toko fahaenina ny hoe ny fiangonana dia nijery ny nono nijery ny andany tany amin'ireo voahilika atao anatin'ny fiarahamonina. Fiangonana dia nanome sakafo. Ny fiangonana dia mamana ireo mijery ireo kamboty. Ireo fiangonana dia mijery ireo izay voahilika ireo izay ataontsika hoe tratry ny tsindry azo lena ireo akalain'ny olona ireo mpivahiny ireo voahilika eo noho ny toejavatra mahaizy azy noho ny fahasembanany noho ny olana trehany zany misy ataontsika hoe misy fonction sociale ataon'ny fiangonana. Izy mampiombona, izy mampiray, izy mitaiza, izy manome fanabeazana mampianatra sy ny sisa rehetra. Ny fiangonana dia institution anatin'ny fiarahamonina ka manana zay hoe fonction sociale zay izy. Tsy hoe zavatra ara-panahy ihany mahafiangonana fiangonana zava-dehibe zay fa tsy tokony adoloantsika fa manana fonction sociale izy, manana hôpitaly izy, manana sekoly izy, mitaiza ny ankizy izy, mitaiza ny tanora izy. Firy moa eto Madagasikara na eran'izao tontolo zao ny olona sembana, firy moa ny olona ataontsika hoe mijaly atokantrano vonono ny vadiny, ankizy tratrany herisetra, ankizy tratrany fahasembanana, misy voany misy tratrany fanenjena noho ny zavatra maro samihafa anatin'ny fiarahamonina any, noho ny foronany ara-pivavahana, tratrany fanenjena noho ny foronany ara-politika. Aiza ny fiangonana amin'ny rehetrarehetra tokony ho zahatra na azon'ny olona tangenana ao anatin'ny onjam-piainana ny fiangonana, azo antonona moveny ny fiangonana amin'ny fotoana tahaka izao. Marina fa mihidy ny fiangonana fa movy amin'ny fotoana tahaka izao misokatra ny vatatra ny fiangonana mihidy fa ny fonony kristiana sy ny fiangonana tokony misokatra satria amin'ny fotoana tahaka izao no tena ametrahan'Andriamanitra fanontaniany amin'ny hoe taiza ary nareo fa tany hoe tany nanontanian'ny tompo dia maka manao hoe any aparana any dia isy teny manao hoe zay ve tsy efa namoaka teny tamin'ny anaranao tsy efa dia nisy ny temina ny tompona tsy fantatro ianareo ka ndraindray tsika mety ho manadino fa ny tompo dia any an-tanitra
fa ny tompo eto voatsika ary miseho amin'ireny madinika izay mandodona ny anatin'ny tokantranontsika sy ny fiainantsika rehetra eny dia everiko hoe manoloana n'ireo rehetra zany fanompotsampy zany dia ny andraikitry ny fiangonana dia mitory ny filazantsara mitrotro amin'nybavaka ary miezaka mampiombona mampiray manao asa sosi mizara fanontaniana farany amin'ity tavatava sy dinika ity pasteur ahoana kosa ny fomba ahafahan'ny fiangonana ary miatrika ny fankalazana ny fetin'ny paska amin'ity taona 2024 ity raha izao no zavatra iainantsika manerana izao tontolo izao manohina ny fo tokoa ny fanontanianao satria raha tena tsekena amin'ny lafin'ny teolojia dia ny paska ny tena fahaterahan'ny fiangonana marina fa ny pentecoste no amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa nahaterahan'ny fiangonana fa Jesosy Kristy tompo nitsangana tamin'ny maty nge nitorian'ny fiangonana dia tena azo lazaina mihitsy hoe tena ny votoatiny mahafiangonana mihitsy ny paska ary iverina hoe zava-dehibe izy io kanefa moa aminatin'izao vanim-potoana zao dia mikatona ny fiangonana ary mamperitreritra tokoa mampalahelo fa tokony ho ao an-tsain'ny mpino rehetra mandeha ny tenana tokantrano hoe ay ve io fiangonana iangonanao io tena mety mikatona ay ve tokony hanararoatra ny hoe fotoana toko fanompom-pivavahana ny ampiangonana satria mantsy kristiana mety hoe aiza moko ny fiangonana nge io foana lahadiny andro sanaka ny endovy atao trano ao taloana zaranga mozika atao trano ao taloha zarangasy aloha mba anao brochette kely amin'ny tialady ndraindray mety ho azon'izany fakapanahy zany satria hoe fakapanahy mihitsy fa mieritreritra hoe eo foana le fotoam-pivavahana fa kay tena misy fotoana tsy anao mihitsy ny ampitsy fa tena misy fotoana tena hoe ay tena tsy azo atao le izy ary fotoana tahak'izao tena mampiato anao amin'ny fahazarana hoe ay misy zavatra tena tsapo iziny izy amonina anapo paska ny andro ekany ho azo iangonana izy amin'ny paska fa eto moa zany zao dia mbola tsy fantatritsika mihitsy dia mampieritreritra hoe inona ny tokony ataon'ny fiangonana dia manohy ireo asany resahantsika ireo tao ihany fa ny zava-dehibe dia izao tsy izao tontolo izao ihany no ny tokony andiny tena fa ny fiangonana koa vitan'ny fiangonana aveo re zavatra telo na sain'Andriamanitra nataon'ireo ary moa ve tena mpaminany marina tokoa izy ka namerina ny olona sy ny firenena tao amin'ny tenin'Andriamanitra sao dia sanatria piraitsy kombakomba tamin'ny fiarahamonina sanatria ny fiangonana maneran-tany tsy fantatro sanatria tsisy aloha zany etreto fa asa tsy fantatro moa ve ny fiangonana tena atsiaro nandoalika ny vavaka tokoa nanao zay asa tena mahafiangonana azy zay asa mampadiny tena nge zany amin'izao hoe fiangonana mikatony izao e ary fahatelo hoe move ny fiangonana tena nanao lay fonction sociale hoe tena nanao ny asa soa tena ny zara tokoa ve izy tena zany fotoana nampahery ve izy tena fitaovana ampelantanany tompo ve izy hoe tena tanan'Andriamanitra nijery so tsika miresaka izao krizy nge ny ohatra mbola vita fa sanatriany zany zay aoriana tsy fantatra pitsaka no tsy anasa sy ny sisa rehetra zay ny ilana fiangonana zao ary fa miteny hoe fiangonana tsika dia tsy ilay institution nge fa le vahoaka an'Andriamanitra ao anatiny dia inona tokony ataontsika ao anatin'ny paska fieritreretako azy zavatra anankiroa lehibe ny voalohany dia izao ampianarin'ny tompo isika tsy ary fa tsy nivatatrano akory ny fiangonana fa ny olona ka any atokantrano any ny fiangonana amin'izao paska izao niza dia tokony atsiaro fitsanganany tompo tamin'ny maty ka ny afatry ny paska tokony ho tadian'ny fiangonana dia ny hoe ny fahafatesana azy aresin'ny tompo hoe ka maika fahavalana aretina ary zay ny tenen'ny Paoly ampaherezana ny kristianina nenge amaly fanontanian'ny voaly dia ny Romanina toko fahavalo io manao hoe inona no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany atao hoe inona no lazaintsika ny amin'izany otrika aretina zany ny amin'izany coronavirus zany inona Romanina toko fahavalo teny firaikambin'ny folo inona no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany raha Andriamanitra no momba antsika
izy nahatohitra atsika izay tsy niaro ny zanany lafa natolony amonjy antsika rehetra izy tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaimpona va ny zavatra rehetra zany hoe fampahirezana ny an'ny kristy amenan'ny kristianina hoe mandiny tena ary rehefa avy mandiny tena isika ka miverina amin'andriamanitra ka mibebaka dia tsarovy fa ny zavatra rehetra amboarin'andriamanitra miara-miasa azy soa arain'andriamanitra omena antsika daholo ny zavatra rehetra ny zanany aza nomeny antsika atao amonjy miazo fijaliana maika fa zay fanasitranana maika fa zay toe-karena miarina maika fa zay tsy fahampiana teraky ny toe-javatra vetivety io men'andriamanitra atao zany rehetra zany fa izao ny fanontaniana miverina sa tsy miverina amin'andriamanitra fanontaniana miaraka sa tsy miaraka amin'andriamanitra fanontaniana miara-mitsangana tamin'i Jesosy ve sa tsy miara-mitsangana tamin'i Jesosy zay fotsiny ihany no zany dia ny toetsaina entin'ny fiangonana miatrika ny Paska dia ny finoana zany finoana sy fanekena ary fisaorana an'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra dia mino fa nandresin'ny fahafatesana ny tompo ary resiny niniko io zavatsarotra lalovana io fa ny faharoa dia izao ny fiombonana ny tokantrano any ny fiombonana ny tokantrano any itsika zao ato ambotately a dia miezaka manao fiaraha-mivavaka ny tokantrano averiko fa tsy tsika rery be dia be manao an'izany ny fiangonana dia manao fitompivavahana dia miombona arak'izany dia amin'ireny afantarantsika fa resin'ny olombelona ry ny elanelana ka afaka mimpompo isika samy manana ny tranolainy samy manana ny tranony samy manana ny fiangonana fa mitambatra ho fo iray dia ovovoantsika Jesosy no zany dia na dia paska mipaska ny andro any dia man'ny fomam-panahanao ry fiangonana aza atao mahakivy aza atao mahakely ny finoanao ny tsy fahafahantsika miara-mivavaka raha zanandre tsisy zany amin'ny paska fa tsy manafoana ny fitiavan'andriamanitra zany fa efa nitsangana ny tompo dia afaka miaraka aminao amin'ny toerana rehetra izy fa ny faharoa dia ity atrehanao zany ilay fiarahantsika mivavaka tahaka izao dia mirary fa paska mahafinaritra paska feno fandresena ho an'ny mpino ary dia manonona ny fiadanany tompo amin'izy ireny isika tsirairay avy eto ambotantely dia mirary soa azy ireny tsy ho takoko ny zavatsarotra kory ny paska fa fifaliana mandrakariva ny paska. Misotranao pasteur ny amin'izay famelabelan-kevitra izay nona fa hanazahoantsika tsirairay avy ny anjara-tandrify-antsika ary misaotra ihany koa ny teknisiana izay mampita izao famelabelan-kevitra izao amin'ny anantsika tsirairay avy dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Dia milazo tompoko tain'Andriamanitra irery. Zay io tratry ny paska.